Dao hiaraka hitsangana isika tompoko hametraka izao fotoana izao am-pelatanan'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay ilay tsara indrindra izay ny an-danitro, indreto izay mianakavy, miaraka amin'ny fo mavesatra, ranomaso latsaka, satria manjombona tanteraka ny andronay ankehitriny, noho ny fisarahana amin'izao mpanomponao izao.
ankehitriny ary dia miantso ny anaranao izahay. Atao fitsapanay Jesosy malala eo fa manatrika eto ianao. Engane ny fotoana rehetrarehetra izay ho totosaina eto, na ny hira izany, na ny fijoroana vavolombelona, na ny fizarana ny teninao, ireo rehetrarehetra ireo dia hitambatra anome fanantenana ao anay tsirairay avy. Mba ampitombo ny fijoroanay ho mahatoky eo anatrianao. Ka noho izany Jesosy malalo, enganeny fa ny anao masina no hanenika ity tempolinao masina izay ivoriana ity, ary anome ny fiadanam-po ho anay araka ny tononkira izay nivetesinay teo. Dia tononona ny vavaka, asantry noho ny aminarinao Jesosy rery ihany. Amen. Raha lasaina vavy malalo amin'ny tompoko lahy sy tompoko vavy, araka ny tolombavaka izay noenoantsika teo, dia misy ny vesatra, misy ny alahelo, ary mijohy koa raha ny ranomaso, vokatra izao fahoriana izay midona izao. Ary izany indrindra no antony mahavory lanina antsika eto amin'ity toerana ity amin'izao atoandro izao. Tonga eto isika, hisaotra an'Andriamanitra, anome voninahitra an'Andriamanitra, ary anome ny fampahirezana ho an'ireto vady aman-janaka izay nilaozan'ny tompoko lahy Solofison Andriambatanitsoa Rarivo Arivony Elion sy ny fianakaviana. Tonga eto isika ampahery azy ireo, ary fampahery rahateo amin'ny alalan'ireo fandaharam-potoana izay efa voaomana ho amin'ny anio. Koa izay mirala avy ety ambon'ny pilipitra izay mitarika izao fotoana izao, dia miaraba antsika rehetra. Tonga eto amin'ity fiangonana Adventista mitandrina ny andro fahafito, eto Soamanandrariny ity izay mandray an'izao fanompoam-pivavahana izao. Fandriana lalina indrindra ny programa rehetra izay andalo eo, dia mba tena hitondra fampahirezana, tsy ho azy ireo ihany fa ho antsika rehetra izay vory etoana ihany koa. Tsy adino ankehitriny, raha mahatsikaritra ianareo an'ireo mpakasary ireo, dia mivantana ity fandarana ity. Arabaina ihany koa ianareo izay manaraka izao fandarana izao any amin'ny AWR Malagasy, any amin'ny Hope Channel any. Arabaina ianareo miara-miombona amin'ny fampahirezana an'ireto fianakaviana izay nidona-pahoriana reto. Ny fandriana lalina dia Andriamanitra ilay tompo fampiononana ny ampionona feno anareo fianakaviana manontolo, ary antsika rehetra dia mba samy andoka ao anatin'izany fifampahirezana izany amin'ity atoandro ity. Memboninahitra Andriamanitra. Amen. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny famakiana ny soratra masina isika. Ny andalan-teny izay novidiana ampahirezana antsika amin'ity anio ity dia izay voasoratra ao amin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa toko 4 ny 1:7.
Timoty 2:4-7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Efa niady ny ady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, ny tahiry ny finoana aho. Tahina anie izany teny izany asoantsika. Amen. Sorotsika ny groupe ambassadora fanantenana ifikitra tsy ala. Tonga ao anatina fotoana manokana tsika ankehitriny, fotoana izay natokana ho an'ny fianakaviana, natokana ho an'ny vady,
natokana ho an'ny zanaka natokana ho an'ny ry eny natokana ho an'ny fianakaviana manontolo natokana ho atsika mianakavy ny fanantenana ny hery dia tsy misy afa-tsy avy amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany androany ivavaka isika omehoery azakako azy ngataka ny dadabe tsika nao témoignage fa ny hery dia raisinao anatin'ny témoignage ary ny hery dia raisinao anatin'ny hira ngataka ny dadabe avy etrantsika iroso ao anatin'ity témoignage ity mandroso tompoko aorian'izay dia mangataka ny groupe-pianatra Kristy ny aina anao hira avy etrany Rajoarison Jean-Claude lo olona avy eo amin'ny fiangonana ampasikibo akininina ny Toliara be da be nareo ny mahalala satria ny vehivavy dia anisan'ny nitokana ny fiangonanay tsy ampanangatanana fa hainareo tsara ny tsanganako eto dia sahirana aho eto ity sahirana satria nanomboka tamin'ny sabata sy ny androany apilany telefoniko voatery chargena foana miatso dolidolo ny mambra dadabea fa indina ty zavatra mahazo atsika ity sasany tomany sasany mila fampahirezana dia voatery zay mivady mampahery latsaka koa ny ranomaso ary ny tena hitako fa tena manokana dia le mpianatry izoky Elian zay ny fetsoko azy zay ny fetsony azy ny Toliara zoky Elian any Akiloka sendra tonga ao Toliara nareny ty vaovao ity dia niantso amin'ny 7 alina zay mivady rehefa alohan'ny atory dia manao hira aloha dia mivavaka dia matory vita ny hira vita ny vavaka maneno ny telefoniny dadabe ve io Patrika eto dadabe mahare nyty vaovao ratsy ity ahoana zany no fandehan'ny fiainako za mbola sy vita batisa hitanareo zany ity rahalahy Elian ty manana hery manokana mihitsy ao anatiny ao na ny fitenenana na ny tsikitsiky na ny fahaiza manao ela minalo olona fa tena mampitolagaga ty rangahy ity inefatra izy ny tany Toliara io efatra nakanesany any Toliara io fanofanana nanangana ny radionay nanofana ny teknisianina miaraka amin'ny ekipo amin'ny AWR nanofana ny loolona amin'ny famokarana fandarana ary dia tena afapo zahay ary tsy mahagaga raha ho izy ny président ny fédération nanay hoe zay eto pasteur maminy rina mitsanganana pasteur azafady indrindra pasteur maminy rina dia manana firaisana manokana amin'ny zoky Elian ary dia nanome toromarika azy amin'ny matalieny radio azy talieny radio azisy any Toliara hoe avereno intelo tsy zay izy ny président avereno intelo ny émission ny AWR ao Toliara fa ilainy vahoaka ilainy fiangonana mazafady mipetra président ary izao ny tena mahampitolaga rehefa ho avy izy feno ny fiangonana mpianatra université tsy misy olona mahavory olona betsaka mihoatra ny Elian rehefa tonga ny Toliara ary dia anisy pasteur atao luterana miresaka tamiko tonga tao lo olona inona ny fahaizan'ny tirangah ty ny ofana taizy tirangah ity nianatra taizy tirangah ity fa tena mampitolagaga anay zavatra mbola tsy heniny sofinay ny zavatra ataony ny fomba fiasanay zany fofoeziko le izy fa sao dia lava loatra 10 minitra ihany nameny fianakaviana ny fomba fiasanay mirahalahy
dia ity ny olona resy lahatra amin'ny fandaran'ny AWR dia alefany any amiko le olona io misy olona tia ny numéro-ny telefoniny atsoa izy fa ianao no manao ny fampianarana dia lasa miaraka amin'ny filohan'ny asa fia ao amin'ny fiangonanay mamonjy ny olona iny dia mampianatra ny olona iny any an-tranony foana mandra-pahatonga ny eo amin'ny ranony batisa zany ny fiasanay ary tamin'ny herintaona dia ny fiangonana nahavita batisa 50 olona tamin'ny taona 2025 anisan'ny fahombiazanay dia ny fiarahana miasa amin'ny rahalahy Elian sy ny AWR dia batisa 50 le olon'ny AWR dia ny angavo mitsy hoe ianao le olona no manao batisa anay dia nangataka tamin'ny président ny fédération nao tonga dia nanome alalana izy azonao atao fa ameko alalana ianao eto dia masotra manokana ny pasteur taliany départementan'ny fifandraisana ao amin'ny union tsangana ianao pasteur azafady indrindra fa za raha mandriny afaka mampitsangana tsila Nelson Mandela izy nanampiata amin'ny batisa 5 nataoko dia reraka 5 nataonao zany nivokatra azo rehefa miara-miasa amin'ny AWR toko dia mitodika amin'ny zanako vavy ifanja mahirezy ianao jerevony amariny olona tonga eto tsisy manadino anao reo mitondra anao ambavaka foana izahay indrindra fa ianao sy ny vady ny zanakao sy ny zavikelinao mahireza fanja malala fa ny tompo iay ianao mandrakariva no ny asa nataonyity vadinao ity ary namela mamya sy fampianarana ho anay tany tuliara izy io ho an'ny ekipan'ny AWR ny teny filamatra nataony tamintsika tany tuliara dia ity oka samy atadidy dolidolo ny ekipan'ny AWR ny fiteny filamatra dia ity vitao aingana ny asa ry zalahy fa maika ody any amin'ilay tompony ny asa itsika lasa izy ankehitriny namela afatra ho anareo mpiasany WR izy efa mahavita azy ianareo toy izy miasa fa Andriamanitra mahalala ny hoavitsika tsirairay avy izay zany ny fijoroana foy fa dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any sakia adiniko eto koa ny taliany départementa ny fifandraisana ao amin'ny fédération ny misy anay eo misy dre mandeha tsy mila maro eo ve efa tonga teto izy momaly aizy izy io izy io leo vo fafatikatana izy fa tena vonary dia tonga dia niakatra sady amin'izany koa ny président nay sabata zao ny olona ozy izy fa tsy hoe tsy miakatra anotsona ny fianakaviana sady me voninahitra n'Andriamanitra dia izy tonga somatsara io saotra tonga anankiray anisan'ny tena tiany namana Elian ko mahireza ianao
sarotraza ny fiainana an-tany aza mitanondrikanao eny fanady manao sesilany ny olana mahazo anao aza varina misentotomany ny masonao andrandrao fa ny ao ambadik'izao de fiainam-baovao ko mahereza ianao ny saina tanjaoka ny akivina ialao na de mahery aza ny alondrano ny fitodina jereo toizo trany nity ko de matokifa jeso de anampianao aoka isandratratrany ny vavakao ny mpamonzy tsy ho takatry ny sainao na de verina ho mafindrindra de mety asoanao ataovy omby ao an-tsaina hatrany fizy de mievitranao fantany izay mahatsara mety aminao hereza ianao ny saina tanjaoka ny akivina ialao na de mahery aza ny alondrano ny fitodina jereo toizatrany nity ko de matokifa jeso de anampianao aoka isandratratrany ny vavakao ko mahereza ianao ny saina tanjaoka ny akivina ialao na de mahery aza ny alondrano ny fitodina jereo toizo hatrany nity ko de matokifa jeso de anampianao aoka isandratratrany ny vavakao aoka isandratratrany ny vavakao aoka isandratratrany ny vavakao. Amen.
Sorantsika ireo nandray anjara rehetra tao anatin'ny témoignage tao anatin'ny hira hiditra ny lanitra nampanantenaina toerana efa noman'ny tompo ho atsika zay roalahy rehefa miresaka dia ela voatsatavasaraka na eny atsena ary io eo mahazo andao akasisy mozy izy aloha eo ndray aloha ao amin'ny birao zany moa dia miandry zay farany ihany fa miresaka io ary ny afaran'ny resaka dia zay foana tsy maintsy ho avy ny tompontsika dia mandeha ny resaka problème zay roalahy dia ozy izy mariny zany fa ny fisian'ny fahamaizinana mamantonalina dia milaza fa ho avy ny maraina vaovao ka na ho maizina aza ny fiainantsika ankehitriny dia averiko aminareo fianakaviana indray averiko aminareo vady aman-janany ho avy ilay maraina ary marina io teniny io fa ho avy ny tompontsika dia ho any an-danitra isika any amin'ilay toerana tsy misy fahafatesana intsony tsy misy ranomaso tsy misy fitarainana tsy misy fanaintainana fa ozy ny tompo amin'izay efa lasa ny zavatra taloha andeha hiaino fizonovam-bela faharoa sika ao anatin'ny tambatsotra serasera ary aorian'izay andeha angatantsika ny groupe Alsons sy ambassadora anao ny hira tandrify zay natokany amin'ity androany ity ho fampahirezana tady tio ome hoery ahoana izy teo azakako azy tombony eo amintsika tsirairay avy amen.
le groupe voatona teo zany mba mangatakasy ahiditra avetrany ary rehefa manonona ohatr'izay dia tsara raha efa miomanao ambadika eo ianareo mba tsy sinny fotoana very. Groupe Alson zany ny voalohany dia groupe Ambassadora manaraka. Rehefa vita zany ianareo dia tonga dia eto ianareo midina. Hitanareo izy ny tanako zany rahalahy rivo. Rehefa vita ny ianareo dia eto ianareo midina. Zay dia miditra avy hatrany any Ambassadora rehefa avy eo. Hira anankiray izay manamarika ny Zoky Lion. Ny tena marina kokoa manamarika ny AWR. Satria rehefa hanomboka ny AWR dia tsy maintsy mandeha ity hira ity. Ny fampaherezana ho an'ny fianakaviana dia izao. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fahoriana. Nefa hozy izy Jesosy matoky fa izao efa nandresy izao tontolo izao. Kuaniwan ni radio maneratan le felifan antena ni tunjatu kiazava inzai mana kuaniwan ni radio maneratan le felifan antena ni tunjatu kiazava Avila vita vicha hamakia baka baka izaninu azelite elupitu jafacha injutunga minau kararau tizauriza fa uturini aminau itifila zantariti Riza tutulu izau avinjai Kristi Inzamana kuaniwan ni radio maneratan le felnifa anantena ni tunjatu kiazava
zavatra efatra no teneninay dia iry zay voatahiry ary tsy maty rehefa ho faty izy dia miala ny aina tsika malagasy tsirairay avy mahafantatra an'izany a voatahiry aizany aina fa rehefa iverin'i Jesosy dia iveriny zay a ny feoany a tsy maty manana ny tahirytsika rehetrarehetra ny amin'ny clé USB sy ny rehetrarehetra any amin'ny radio ny sariny a tsy maty ary izay zavatra izany a betsaka ny asany a ikenareo ny asa manaraka azy fa tsy maty ny asany marina ve zany fenotomany fombany zany misy ny sento misy toreo toy izany ny eto misy ny vely mandiniky izany ka de mitomany naone izao manotany furavarina mizany ka turuturu fafandalovana eto antany kazatomany olao avy ny fanantenana ho atsika zay mino ho ave ny tompo banjino misy aza ireo fifalina mielina ihany tsy azo itokina fa vetivety dia mety ho lefy fa ny ho avy izay antenaina dia ny maraina tsy miove izay no andrandraina omiverena ianao ry mpamonjy fa sasamiandry maro ireo izay mila vonjy tolo isandry mbola ho avy ny fanantenana motsika zay mino ho ave ny tompo banjino kiviny furavarina mizany ka turuturu fafandalovana eto antany ka zatomany mbola ho avy ny fanantenana ho atsika zay mino ho ave ny tompo banjino ho ave ny tompo banjino ho ave ny tompo banjino ry izy menakavy
ho avy ny fanantenana dia ozy le hira teo hoe ny tompo manina ny tompo mpanjina. Zava-dehibe ny mieritreritra n'izany teny zany. Raha vita ty fandevenana androany ity, nareo menakavy rehetra sisany eo, reo olona tsisy foetsony. Fa raha tsaroanareo ny teniny androany, tompo omeo hery azakako azy, ny teny avokoa reny témoigny azy hira rehetra reny, ary reny mampahery atsika. Fa ho avy ny tompo manino mpanjina. Témoigny azy anankiray, témoigny azy fahatelo, ary aorian'izay andeha andre ny groupe Jacqueline avetrany isika. Kanefa ny mialohan'izay dia hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korinthiana faharoa toko voalohany andininy fahatelo sy fahaefatra. Andriamanitra ny ray ny famitrampo ambonin'izay, ary Andriamanitra ny ary izy no Andriamanitra ny fampiononana rehetra. Ho toa aminareo an'izany. Amen. Tsy fantatra ny avoakany ampitso, eny fa na dia ny ray segondra aza tsy fantatsika. Tsy nisy nanam-pony ho tonga eto amin'izao fotoana izao a. Fa ohatra ny lela mangofotra ny tongotra mijoro eto amin'izao fotoana izao. Sofa teo Jesosy ilay fanantenantsika. Ary ny hafatra tiana ampitondraina dia izao hoe andao hanao ny tsara toy izay nataony Zoky Elion a. Dia matoky an Jesosy. Amen. Tsy fantatra ny avoakany ampitso, ny ray segondry izay ho avy aza dia tsy hay, ny hany fantatro izay tena itokiko, ny tompony ainy fiainako hatr'izay, reo valim-bavaka tsy takatry ny saina, izay avelany hitranga ihany koa, dia zava-miafina tahaka ireo niseho izay teo aloha ka nahatonga iloha bava hoe Jehova no mahalala izay masoa, ny atao rehetra dia fantany avokoa, fa izy mahay manome mihoatra ny angatanao, fa ny tadiaviny dia mba hatoky anao. Sitrapiaina nefa nahazatra, dia lasa hery fiarovana ho ahy, satria ny tompo no niaraka ny zaka, ka nahatonga hijoro sy hosay, dia mafindrindra fisarana manaina, zay toa tsy zakan'olombelona tokoa, nomeny fihononam-po fanantenana ihany koa, ka nahatonga iloha bava hoe Jehova no mahalala izay masoa, ny atao
natao rehetra de fantany avoko fa izy mahay manome mihoatra ny angatanao fa ny tadiaviny de mba hatoky anao Jehova no mahalala izay masoa natao rehetra de fantany avoko fa izy mahay manome mihoatra ny angatanao fa ny tadiaviny de mba hatoky anao fa izy mahay manome mihoatra ny angatanao fa ny tadiaviny de mba hatoky anao fa izy mahay manome mihoatra ny angatanao fa ny tadiaviny de mba hatoky anao Soko fanja ty le iratsika dia mino fa Andriamanitra no hitantana no avintsika rehetra. Amen. Raha eo impiry ao no efa nandalo ade sarotra nefianao teo anilako foana fa tsy mba nandahoay ny tananao izay mahery no indro ny azonay ianao no tokiko anahoay Kaniu avizai Bula wacheako De mahatukia Fawe ufoniana Anjamani chatumpuno Sadi pane fafinuniano Zesusio sisitarainaku Affazionao Ingiuri fiainako Hazuni wana Simba manana nizy andeherana Faiandao ihany no hitantanana zay zava mantso ety Vavaka ihany no indry fandraisako aminao Ianao no heriko Kaniu avizai Bula wacheako De mahatukia Fawe ufonianao Anjamani chatumpuno Sadi pane fafinunianao Zesusio sisitarainako Affazionao Kaniu avizai Bula wacheako De mahatukia Fawe ufonianao Anjamani chatumpuno Sadi pane fafinunianao Zesusio sisitarainako Affazionao Ingiuri fiainako Hazuni wana Kaniu avizai Bula wacheako De mahatukia Fawe ufonianao Anjamani chatumpuno Sadi pane fafinunianao
Jesosy io tsisy tarainako afa-tsy andahy indro ny fiainako azony hoana. Ary izy mianakavy alohan'ny hijerentsika ny fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy hafatra avy amin'ny filohan'ny union izay tsy eto an-toerana fa mamita hiraka any ivelany amin'izao fotoana izao. Mivavaka ho anareo izy fa niriny tokoa ny mba nanatrika an'izao fotoana izao izy hifampahery miaraka aminareo teto fa noho izay dia nampitainy hoe ampitao ny fianakaviana izy izay hafatra izay. Ho an'ny fianakaviana ihany koa sy ny ekipany AWR Madagasikara, ny AWR Afrika sy ny avy ao amin'ny AWR International dia mitondra ny teny fampaherezana sy tsy manadino am-bavaka ihany koa. Ry hava-malala, ho antsika tsirairay avy ny mpiara-miasa, namana, fiarahamonina, ho an'ireo izay manaraka any amin'ny tambajotra serasera ihany koa, vao nanomboka tsy ela ity fotoana ity nitsirika atao amin'ny tambajotra serasera zao dia mahita fa any amin'ny 100 mahery any ireo izay tsy eto an-toerana fa manaraka any izao fandaharana izao. Ka isika tsirairay avy ireo miaraka zany tonga eto amin'izao fotoana izao miara ory sy miara mifampahery amin'izao fotoana izao. Iara mahalala ary iara manaiky fa sarotra ary tsy mora ny misaraka amin'ny olona anankiray izay nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahatokiana izany. Tsy mora ny misaraka amin'ny olona anankiray izay nanokana ny ainy hitory ny filazantsara, nampiasa ny talentany sy ny heriny tamin'ny alalany fitoriana ny filazantsara, nampiasa ny talentany ihany koa tamin'ny alalan'ny radio sy ny fitaizana ny tanora, satria maro be ireo tanora izay notezany izany zoky Elian zany ary lasa fitahiana ho an'ny maro. Misy olona eto an-tany mandalo fotsiny ihany, fa misy kosa ireo olona izay mametraka dia nitongotra ka sarotra ny amafan'izany. Ry hava-malala, ry fianakaviana, ry ekipany AWR ho an'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina iray manontolo. Tonga eto isika amin'izao fotoana izao tsy hoe hankalaza olona anankiray fa hisaotrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay noraisintsika tamin'ny alalan'ny fiainan'ny mpanompony. Sarotra ny misaraka amin'ny olona iray izay niaina ho fitahiana. Sarotra ny misaraka amin'ny olona iray izay nanolo tena ho amin'ny asa fanompoana, nampiasa ny talentany hitondrana fanantenana ary nandany ny heriny ray manontolo ho famonjena ny fanahy. Ary misy rehefa nodimandry ny olona tahaka zany dia tsy ny fianakaviana ihany no malahelo fa ny fiangonana, ny tanora, ny namana ary fanahy maro mahatsapa fahabangana. Kanefa ao anatin'ny ranomaso sy ny alahelo misy teny iray mitondra hery sy fanantenana, dia ilay hoe efa miady tsara aho. Anondrika alohantsika hivavaka. Jehova ho Rainay masina ny an-danitra, mila ny fampaherezana
avy aminao izahay tsirairay avy ankehitriny ary ampitoero anatinay ny teninao fampaherezana ampaherezo ny fianakaviana ampaherezo ny mpiara-miasa ampaherezo ireo olona maro izay mandre an'izao fotoana izao no ny fahasoavan'i Kristy. Amen. Teny farany nataon'ny apôstôly Paoly io ho an'ny lehilahy anankiray atao hoe Timoty. Teny farany izay nolazaina dia nokapohina, nenjena na hiditram-ponja nefa tsy niala tamin'i Kristy izy. Ary toy izany koa ny hafatra izay navelany fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra izay nandao antsika ankehitriny. Efa niady tsara aho. Tamin'ny fotoana nanoratan'ny apôstôly Paoly an'io teny io dia tany amponja izy. Tsy teo anatin'ny voninahitra fa tao amponja ny andro ny fahafatesana kanefa tsy nitaraina apôstôly Paoly. Tsy nilaza izy hoe reraka aho, tsy nilaza izy hoe very aho, fa hoy izy hoe efa niady tsara aho. Misy hafatra lehibe ao anatin'izany teny izany. Ny fiainana kristianina dia ady. Ny fiainana kristianina dia azakazaka. Ny fiainana kristianina dia misy valisoa maharitra mandrak'izay ihany koa izay miandry. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza izy hoe fa isika ozy tsy mitolona na hoe tsy miady amin'ny nofo amandra fa amin'inona hoy izy? Amin'ny fanahy ratsy fanapahana ary ny fanahy ratsy izay eny amin'ny rivotra. Ry hava-malala, rehefa misy olona manapa-kevitra hanompo an'Andriamanitra marina dia tsy maintsy mandalo ady izy. Ady ho an'ireo olona izay mikely aina hanompo an'Andriamanitra, ireo olona izay mikely aina hanatanteraka ny asan'Andriamanitra mandalo ady. Ady satria mety ady amin'ny arerahana, mety ady amin'ny fahakiviana, mety ady amin'ny fakapanahy, mety ady amin'ny tsy fahazahoan'ny olona ny zavatra izay ambara na ny atao, mety ady ary indray ady mangina tsy hitany na iza fa tsy maintsy atrehina. Ny olona miasa fanompoana indrindra izay mitory ny filazantsara amin'ny eno aman-jery dia mahalala tsara izany ady izany. Misy fotoana reraka ny vatana, sasatra ny saina, maratra ny fo, nefa tsy maintsy mitsangana satria fantatra fa misy asa masina izay tsy maintsy atao. Ary zany nahatonga ny teny hoe efa niady tsara aho. Tsy hoe tsy mbola nitomany aho, tsy hoe tsy mbola kivy aho, tsy hoe niady aho ary kivy ankehitriny, fa hoe niady aho ary tsy niala tamin'i Kristy. Tsy verimaina ry hava-malala ny fanompoana an'i Kristy. Mety mangina anio androany tsy henontsika intsony ilay feo ao amin'ny radio. Mety ho foana ny toerana fipetrahany, mety mangina ilay toerana nahitantsika azy mampahery na manoro-hevitra ny tanora, fa misy zavatra izay tsy mety maty, misy zavatra izay tsy mety foana. Dia ny fitaovam-panahy navelany, ny fikelezanaina nataony tamin'ny asan'ny tompo, tsy foana izany fikelezanaina amin'ny asan'ny tompo izany. Satria ankehitriny mbola misy tanora mahatsiaro ny toroheviny, mbola misy olona mahazo hery tamin'ny hafatra izay noentiny, mbola misy fanahy maro izay tafaverina amin'Andriamanitra noho ny asa fanompona izay nataony. Misy olona nahita fanantenana tamin'ny asa fanompona izay nataony. Ny olona
mety handeha fa hoy izy ny mpanompo vavy amin'ny tompo hoe ny lanitra tsy manadiny ny asa vita tamin'ny fitiavana zay zany a dia eo amin'n'ilay boky ilay fitiavana mandresy amin'ny teny anglisy pejy 639 730 sy enjato nahatanteraka ny fiazakazahako aho ho an'ny tao amin'ny ekipa ny AWR Afrika dia nilaza fa ny zoma talohan'ny namparary rahalahintsika dia niantso azy izy resaka asa dia tamin'izay fotoana zay a amindalana lay ekipa ny AWR Afrika dia izy hoe anao fa ataontsika milahady ity fotoana antsika ity fa mbola amin'ny lalana ka somary sarotra le resaka an'ity asa ity tamin'ny alina dia nisy ny antso anahy hoe tamin'ny zoma hariva alohan'ny namparary azo izy a dia ny antso anahy izy nampahery amin'ny asa fitoriana fa hoe tsy maintsy vitaina ity asa ity membre laïque izany nantsony tamin'izany fotoana izany hoe tsy maintsy vitaina ity asa ity satria antomotra ny andro ka ito dia hoe nahatanteraka ny fiazakazahako aho tanteraka hatramin'ny farany ny fiazakazahaka izay nataony izany mpanompon'Andriamanitra izany ary isika tsirairay avy dia samy manana ny azakazaka hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka isika ninona izy hiazakazaka amin'ny faharetana amin'inona amin'ny fiazakazahana izay napetraka eo anoloantsika amin'ny Hebreo no misy an'izany teny izany ka andao ary isika samby anao ny azakazaka izay napetraky ny tompo eo anoloantsika samy manana ny azakazaka ataony misy ny mitory mivantana ny filazantsara misy ny mampianatra misy ny mitsabo misy ny mampahery misy ny mitaiza tanora misy amin'ny alalan'ny radio sy ireo media isan-karazany nampiasa ny feony izy ho fampaherezana ho fampahafantarana an' Jesosy ho fampodinany maro ho amin'ny lalan'ny fahamarinana nahatanteraka ny fiazakazaha tsy ny halavan'ny fiainana no zava-dehibe amin'Andriamanitra indraindray tsika mety mieritreritra hoe fanahoana no aloha loatra fanahoana no navelan'Andriamanitra tsy navelan'Andriamanitra hijanona elaela tsy fantatsika ny zavatra rehetrarehetra ary eo mason'Andriamanitra tsy ny halavan'ny fiainana ny lehibe indrindra fa ny fahatokina ao amin'ilay boky Christ Object Lesson dia izao ny ambaran'ny mpanompo vavin'ny tompo tsy ny halavan'ny fotoana iainantsika no mahatonga ny asantsika ho eken'Andriamanitra fa ny fahavononantsika sy ny fahatokisantsika amin'ny asa atao mety ho fohy eo mason'ny olona ny fotoana fa raha natokana ho an'i Jesosy izany dia manana lanja mandrakizay ny tahiry ny finoko aho i apôstôly Paoly Jesosy Kristy dia milaza izy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahavita manao na inona misy lova maro mety ho azon'ny olona apetraka amin'ity tany ity afaka mametraka lova harena tany fananana anarana mety ho azo apetraka ho lova izany rehetrarehetra izany fa ny lova lehibe indrindra dia ny finoana ny fahatokiana ny fanolorantena ary ny fitiavana an' Jesosy mety tsy ho tsaroan'ny olona mandrakizay ny zavatra maro fa tsy ho adinoina kosa ny vavaka natao ny teny fampaherezana ny fijoroana vavolombelona ny fitiavana ny asa fanompoana izay aseho ny fahafatesana ho antsika kristianina dia toromaso vetivety ihany
ny baiboly dia milaza amin'ny tesalonianina fa ozy hoe ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana amin'ny trompetra n'andriamanitra sy ny fiantsoana sy ny feonarikajely ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Izany no fanantenana ho antsika rehetrarehetra ankehitriny. Misy fionana mbola ho avy ao, mbola misy andro tsy hisy ranomaso, tsy hisy fisarahana, tsy hisy fahafatesana intsony. Ilay olona tiavintsika dia tsy very, matory eo amin'ny Kristy izy. Miandry ilay maraina vaovao ny fitsanganana amin'ny maty, ilay maraina mahafinaritra ny fitsanganana amin'ny maty. Ary apôstôly Paoly dia manohy an'ilay toko sy andininy teo iny izy hoe ary ankehitriny izy dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitra iny fiainana. Mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia hotolana an'Andriamanitra satroboninahitra ny fiainana. Mety malahelo isika anio, mety mbola tsy mino ny fontsika fa lasa izy, mety mbola manantena ahino ny feony sy ahita azy miaraka eo amintsika, fa ao anatin'ny alahelo misy fanantenana mamirapiritra. Tehirizina ny satroboninahitry ny fiainana, tehirizina Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy miaraka aminy ny satroboninahitry ny fiainana. Tsy verimaina ny fanompoana ataontsika, tsy verimaina ny fanompoana nataony, tsy verimaina ny ranomasy, tsy verimaina ny fahafoizan'ny tena sy ny fijoroana ao amin'ny Kristy. Hifarana ny fisarahana. Alao sary an-tsaina hoe alay fotoana anankiray izay hiverenan'i Jesosy Kristy eo amin'ny lanitra. Haneno ny trompetan'Andriamanitra, hisokatra ny fasana, hitsangana ireo maty eo amin'ny Kristy, ary amin'izay fotoana izay isika rehetrarehetra zao miaraka mifaly, miaraka mifankahitatava. Ao amin'ny boky Great Controversy dia magnambara an'izao hafatra izao izy. Alohany hidirantsika ao amin'ny tanànan'Andriamanitra dia hosatroan'Andriamanitra satroboninahitry ny fandresena isika tsirairay avy. Ary amin'izany andro zany dia tsy hisy veloma intsony, amin'izany andro zany dia tsy hisy fisarahana intsony, tsy hisy ranomaso, tsy hisy alahelo intsony. Ry hava-malala, anio isika mitomany. Jesosy koa teo amin'ny fasan'i Lazarosy dia nitomany. Fa tsy mitomany tsy manana fanantenana isika, satria fantantsika fa velona Jesosy, ho avy indray Jesosy, hitsangana indray ireo maty eo amin'ny Jesosy, ary hiaraka ho any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Koa rehefa mieritreritra ny amin'ny fiainan'ny rahalahy Elian isika, dia tsy ny fahafatesany no eritreretintsika, fa ny finoana zany rahalahy zany, ny fanompona nataony zany rahalahy zany, ny fitiavany an'Andriamanitra, ny dian-tongotra izay navelany. Ary ingany isika ho isan'ireo izay miaraka andre aminy ilay tenin'i Jesosy Kristy rahatrizay hoe tsara izany ry mpanompo tsara, tsara sady nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tandreko ho mpanapaka ny be. Hoenitsika miaraka aminy izany tenin'ny tompo zany. Amen.
hira mitondra lohateny hoe fampiononana. Ny ton'ilay hira dia hoe inona moa no ilana fivavahana raha toka eto an-tany ihany no antenaina. Ity ry ity dia hirariana mba tena hitondra fampaherezana sy fampiononana feno ho an'ny fianakaviana manontolo. Izay ilana fivavahana raha tohatreto ihany ny fiainana fianakaviana sy ireo mpifankatia voasaraka tsy afaka ni arady gamba nunia sanani fafatesana si uititsuni ve ireo manjakizay simbana fapu faniserana fitiavana maminefa sinaricha simbana fapu faniserana fitiavana maminefa sinaricha. Sualufate na isi fitsanganana amerini jai ni fifanka tiavana saya merina ampuni fifaliana rasenja tutsuirefa uriana tamijanu masunu ni fadauzana fifalina kusijainu hiarana jifiana kaviana raspinamana fanatenana wantsikianeni fivavana jifiana kaviana hazambatausha utantiraini tumpuira fikasana. Nitonikely teo dia hoe ry fianakaviana aza matahotra ho tanterahany tompo ane ny teny fikasana.
tsy misy atahorana ny ho avy hoy ny tenin'ny mpanompo vaviny tompo afa-tsy ny fanadonontsika ny fitantanan'Andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Raha hiatrika ny ho avy ianareo fianakaviana vady aman-janaka sy ny fianakaviana rehetra dia izany teny izany no angatantsika mba ho tanterahany tompo ary nomeny izany teny izany mba ho fampiairezana ho an'ny fianakaviana hiatriana ny ho avy. Tsy misy atahorana ny ho avy. Anahoana ny ho avy, anahoana ny fiainana, anahoana ny asa, anahoana sisisy, tsy misy atahorana ny ho avy afa-tsy ny fanatonoantsika ny fomba ny tantanan'Andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Kanefa matoky ilay Andriamanitra izay nitantana tamin'ny lasa fa izy no mbola hitantana amin'ny ho avy ihany koa. Izay miteny izy manao hoe aza matahotra fa momba anao aho, aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho. Momba anao aho izy ary mitantana anao amin'ny tananankavanan'ny fahamarinana. Andia vavaksika ho an'ireto ankonana ireto ho an'ny fianakaviana rehetra ihany koa, ny raitapo sy ny havana rehetra izay hiatrika indray ny fiainana ho avy, hiatrika ny ampitso izay tsy fantatsika ny ampitso, dia andao hoentsika ambavaka reto fianakaviana ireto. Raha ampitsangana azy eto dia maro be izy ireo satsay, fa eo ampitsanganana ihany no anaovantsika ny vavaka. Manasantsika rehetra hitsangana tompoko. Raha ina izay ny an-danitro misaotra nohony amin'ny teny fampaherezana izay milaza aminay fa raha inononareo fa efa maty Kristy sady efa nitsangana tamin'ny maty dia toy izany koa hoy ny voalazany teninao no hitondran'Andriamanitra ireo izay nodimandry ao aminy miaraka aminy. Matoky izany teny izany. Ankehitriny mitsahatra ny zokelian. Dia mino izay fa raha maty ianao ary nitsangana tamin'ny maty dia afaka ho tanterahana aminy ihany koa izany teny izany. Ny fanantenana ny amin'ny fiavianao tsy ela intsony izay hanangananao ireo izay nodimandry ao aminao, Tompo ao ampitoera ao am-pony fianakaviana ny fanantenana. Ny fanirianay dia tsy ho ela izany fiaonana izany, kanefa mbola miatrika ny fiainana eto amin'ity tany ity izahay, indrindra reto fianakaviana reto, mbola hiatrika ny ampitso izay tsy fantatra mihitsy ny zavatra iseho. Mitondra mbavaka azy ireo zahay, tahio amin'ny fomba manokana ny vady, tahio amin'ny fomba manokana ny zanaka, ny zafy, tahio amin'ny fomba manokana ny raitapo, tahio amin'ny fomba manokana ny fianakaviana rehetra. Ho tanteranao aminy izy ireo tokoa ny teny fikasanao manao hoe aza matahotra fa mombanao aho. Ary ho tanteranao amin'ny koa ny teninao manao hoe aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Hitantana azy ireo amin'ny tananankavanan'ny fahamarinanao tokoa nenao, ka tsy atahotra ny ampitso izy, satria enao izay efa nitantana azy tamin'ny lasa no manome antoka fa hitantana azy amin'ny ho avy rehetra. Momba ny asanao Andriamanitra ao amin'ny alalan'izany radio adventiste maneran-tany izany izay banga ankehitriny, dia mino sy matoky izay fa enao ilay tompony asa, enao no hita manokana zany asa izany, enao no hijery manokana ny asa fitoriana izay tanterahan'izany radio adventiste maneran-tany izany. Ka mino izay fa mbola ho be ny fanahy izay
hovovonjy amin'ny alalan'izany sy atrasa izany. Izay rehetra mahasoa dia nitanterao aminay tompo fa mino izay sy matoky fa anatanteraka mihoatra no izay everinay sy izay angatanay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana mivavaka. Amena. Raika amby folo ny volana abrily, raika amby folo ny volana May androany. Nampiara-peo tao amin'ny fiangonana Nosy Andrefana, Zokelian sy ny antoko-pihira iraky ny avo. Tsisy nanapo zao programa zao zava-misy zao, ary tsisy ny eritseritra nininy. Tamin'io fotoana io no nanaovany solo ny hira voalohany tamin'ity hira Aintsika rehetra ity. Nametraka afatra ho an'ny fiangonana, ho an'ny antoko-pihira iraky ny avo, ny zokintsika Elian, dia ilay afatra napetrany tamin'ny dadabe no napetrany ho an'ny fiangonana ihany koa. Voalohany, kely sisan'ny fotoana, ndao fitaina ny asa, ody any an-danitra isika. Ho tanteraka amintsika rehetra niza. Zay ny afatrafatra napetrany, androany fa raika amby folo ny volana, ampiara-peo miaraka amin'ny zanany indray. Isika amin'ilay hira mpivahiny mandalo avokoa. Raha isika rehetra dia mahay tsara ny hira io. Tsy maninona andao ampiray fo ao anatin'ny fifankatiavana. Fa raha endrika fisaratsarana tsy mitovy amin'izany, tsy tokony lahara-pahamehana intsony amin'izao vanim-potoana faran'izao. Mpivahiny mandalo avokoa. Sakaizako unena ni tumpunao miangavizimi tureu mifangatiavianareu azati mafifu yesurireu lulumpu mitalawa minao Kristi maizari mifakati
tsarambelatsy atsaharo ny ady mifamono mamalifaty ovondreo zay Jeso ty tario remba ifankaty mahiny mandalo avoko isikizay miaina ty zava-pone tsy baso ratotsy mifankaty faray zao ity zao lazaiko marinana ratsy manana ny Kristy veny anao verity mety teny anao iny hoe mino de ampizay metanetana to tsy tany andova lay tany kana tsara loatra izany zao komba maniry hoany ka ho faly Jesu Kristy ahita sianao miaraty nandritra izay andro maromaro izay dia maro isika no nitototo nampahery nampitraka ny fianakaviana kanefa ankehitriny dia resy lahatra hatrany ny fianakaviana fa misy amintsika ihany koa tonga amin'ilay fiteny hoe ny vatana tokana ny faladiro fa ny sapanana maro manam-paniriana mety te hanefa ny adidy kanefa noho ny andraikitra hafa dia tsy afaka nanatotosa izany koa amin'ity aneo ity raha misy amintsika te aneo izany adidy izany ampahery ny fianakaviana dia ho ataontsika miaraka izany koa asaiko ampanajana isika rehetra mba hitsangana ary androso ety aloha na eny amin'ny sisiny eny ahafahantsika manao izany famangina miaraka izany tompoko mety misy ve tompoko mandroso ety aloha isika tompoko anao izany famangina miaraka izany
eny tompoko eny ry izy mianakavy malazo tokoa ny azo fa maty ny fakany mitanondrika ny loha fa tojo fahoriana satria ny rotana le fefy mpanohatrevitra nangatsika ilay masoandro natao anafana lavo ilay andry iankinana tsy eo ilay vady natao itosiana ary le ray natao iantana koa malohana izany indrindra dia mijoro eto ny fianakaviana ny tapaka sy namana ny mpifanolo-potirindrina tsy sanatria amofo tamandry fa anoy kosa reo teny fampairezana ary amin'ny maha-kristianina antsika dia ananantsika le fanantenana ary amin'ny fotoana tahaka izao indrindra no ilayntsika le teny manao hoe aza malahelo ny fonareo fa minoan'Andriamanitra ary minoy akoho ary toy izany jaona izany teny izany manao hoe fa mbola ho avy indray ahozy ka ndray anareo any amiko ka izay toerako no toeranareo koa ary raha izy no nilaza fa ho avy indray tsy misy mahasakana izany teny fikasana izany ary mino isika fa raha tonga izay fotoana lehibe sady manetriketrika izay ka aniraka ny anjeliny le Kristy zokontsika mino sy mananteny isika fa ndray amin'ireo anjely ireo dia azakazaka amony vata izay misy azy ary ampitsangana azy indray ho any amin'ilay fiainana mandrakizay koa andeha hojoroany izany fanantenana izay fa tsy hoe lentsony izany ifikiranareo teny fikasany ianteherana le amin'ilay mpamonjy ary izy ane amen'ny banga mandritra ny fiandrasantsika izany fotoana manokana izany ary manaraka izany ry fianakaviana malala noho ny mari-pihavanana izay notoavin'ireo razambiantsika izay mbola arantsika koa ankehitriny dia misy an'ilay teny manao hoe ny maty aza varina amin'ny tany ary ny velona aza mpangatahina ten'Andriamanitra raha teo amin'ny teny manao hoe miaraha ory amin'izay ory mifampitondra azy amavesatra koa indreto izahay mitondra ny solon-tsingan-dandy izay ampitondraina ny maty ary solon-dranom-bary tsy masaka na ny voadranomaso ho an'ny fianakaviana izay velona kely dia kely tokoa izany fa ny fona manolotra no mameno azy ka hoy izay manao hoe aza misoso kalahelo sy ny tompoko atolontsika ilay valopy eny ary izy efa nanolotra ny valopy ny fampairesana dia afaka mipetraka isika toko ary eo ampakanareo ny toerana sy fanefan'ny hafa ny adidiny dia mbola mijoreto ny tenako amin'ny anaran'ny fianakaviana indray maneho fisaorana fankatelemana ao antsika satria raha nidona ny fahoriana dia tsy niraisinareo ho an'ny fianakaviana fotsiny izany fa nasehoanareo no mari-pihavanana ny mari-pankatiavana ko Andriamanitra ny hanampy ianareo Andriamanitra ny hanonitra ny hery laninareo hanonitra ny vola izay naseho anareo ary hoy ny fianakaviana manontolo manao hoe mba ho lasana izay any ratsy fa mba nisosany tsara kosa indray no ifanesa eo amin'ny fiainantsika eo ampiandrasantsika ny fihevian'i Kristy tsy ho lentsony any amin'ny raha ho any lanitra koa dia mino sy manantena isika fa ampahery ny fianakaviana izany ary ampitombo ny fanantenantsika iona amin'ity zokontsika ity rehefa ho avy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra amen sady miditra zany ny gropy anitry Kristy misy ireto fandarana ireto isieseto fisaorana izay ataon'ny zoky Stefan Razafy izay mpandahateny eo amin'ny AWR aorian'izay dia ny hira fa 770 ny andininy voalohany sy ny fahatelo ampidino eto anio ny herinao raha io ary aorian'izay ny olona andeha rehetra dia mamela hafatra ary tsy haiko na tonga nyity hafatra ity ho nisy fa
lasokelion dia nametraka afatra ho atsika izy izay no jerentsika ao arinan'ny hira fa 7:70 ny hira fa 7:70 zany ataontsika mpitsanganana rehefa hiaino afatra isika dia ho mpipetrahana no hainotsika izany afatra izany. Zava-maso fizay rehetra mba haleanao to fitakavoko fa torovana sady reraka izany saina sy ny fo tosatrikio ikio pakelatra nefa mba ho aiza mo fa miandry sy matoky ny fiverenanao tompo nasarotrany dy manantena ilay tany sy lanitra vaovao na de mafiazany ady ty tompo zao iandry anao o ampio tsy ho potraka eny fa naharitra zao iandry anao raha ny heriko dia tsy afaka isedra zavatsarotra mangataka ny fanohananao mba tsy ho kivia fa tsy manana ianteranao afa-tsy ilay sandrinao ny animba italahoako ampaherezo fa miandry sy matoky ny fiverenanao tompo nasarotrany ty
ry mpiray fanantenana tompoko lahy sy tompoko vavy manao azafady raha andray ny fitenenana satria ny azafady toy ny tendava manintsana ny avido savaranonando manajary ny dia ary sorodohan'ny lalakomban-kahatsangy mary mpanajana raha teo tsy mbola ny mahavita fitenenana manokana ny tena fa ilay notendreny ny fianakaviana sy ny ray tarika ao amin'ny AWR rehetra mba hitondra ny famendry ihany ary satria ao anatin'ny fianakaviana ihany koa ny tarika ao amin'ny AWR 10 zay dia angaviako mba hiara-mitsangana amin'ny fianakaviana koa ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny AWR. Sotra tompoko. Tatavandraona matevina be ny fiainan'ny fianakaviana sy ny ray tarika eo amin'ny AWR ankehitriny radio adventiste maneran-tany satria lavo ny andrarezina ny darabaka lahy voara be endriky ny sa ndao sy ny fahafantesana isolofoson andria amin'ny tantsoa rivoarivony Elian lay amontana haingon'ny vohitra torovato nandiavana ny fianakaviana rovitra saroto be fialofana mandritra ny fahavaratra fola tongotra iaraha-mamindra ny vady andefimandry potraka fefy mpanoa drivotra irery tahaka ny azo tokany eny etapon'ny avoana ireo zanaka manjafy kanefa raha nandreny voina ianareo tsy nataonareo vato latsakakady izay rehetra tsy nataonareo hoe voniazo tenany ihany tsy navelanareo azo tokana kady lalana ho tena indrivotra irery fa niporofoinareo ny tenin'ny soatra masina miarahory amin'izay io hoe mifampitondra azy izay mavesatra ary ny tanterahanareo any koa ny hoe izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra ary miseho rahalahy amin'ny fahoriana koa dia mitraka ny fianakaviana mahita anareo maro be tsy amin'izao andro androany izao ihany fa raha vao ny andony aretina maro be ianareo no ny antso maro be ianareo no nitondra am-bavaka maro be ianareo no nampahery ary raha mbola teo ambohitra ny razana maro be ianareo no nafohy fotoana vola mankarena midodododo naneo fiaraha miory fiaraha mitondra ny mavesatra taminay sitraka tsy telona tompoko tsy hoe hovaliana raha mahatsiaro fa ny tompony fahasoavana rehetra maly fitianareo na dia tsy voavaly ny fianakaviana aza izany mafy tokoa fa raha ny fanehoana ny fijoroana vavolombelona rehetra teo baiko avy amin'ny tompo le izy satria miteny izy ao amin'ny Jeremia toko fahasimbe efapolo andiny ndraika ambin'ny folo hoe ilaozy ny zanaka okamboty fa izahano amelona azy ary eo ka izaho no hitokiny ny vadinao ekena zay bakon'ny tompo izay ary raha ohatra ny andoha ny aretina sabata maraina amin'ny telo maraina dia fantatsika fa andro fitsarana ny sabata maraina izy tsy afaka ny teny intsony toy dia teny Andriamanitra miditra amin'ny fitsarana amin'izay ianao dia ny fampiantso foana tamin'ny vadiny izay mivady
fandevavatra zao ndray ny dingane zao ndray ny dingane zao ndray ny vavaka tokony atao zao ny fanapa-kevitra tokony raisiny dokotera delika be tokony tolona mibavaka isika laka misy ariva nisy an'izay zoma maraina tapitra ny ainy nalain'ilay tompony ny aina zay nampindraminy azy nandritra ny 3 taona fa nivovoka hiverina ho amin'ny vovoka andro fiomanana ho amin'ny fitsarana izay to hiteteny amin'ny rahalahy Elianko hoe miomana fa hitsahatra amin'izay ianao ary raha ny tokisandiny zay nofidiny ny fianakaviana dia hoe natanteraka ny fiasakazahako aho nitahiry ny finoana velona tao amin'ny finoana izy maty tao amin'ny finoana izy ary hitsangana noho ny finoana izy za manokana ry pray fanantenana resy lahatra fa tsy ekeny saiko mihitsy hoe ho famelezana ny fianakaviana sy famelezana ny fitohina ny afatra zao antony fahafatesana izao ny mampionady zao hoe tahaka ny Enoka izy rehefa tafaray tamin'Andriamanitra nety niakatra hiara-monina aminy Elian maty tao amin'ny finoana masaka ny vo mitsahatra amin'ny asany izy raha toka mbola azon'Andriamanitra natao nitondra azy niakatra dia nety niakatra koa izy fa efa misy solotena ny velona zay tsy andalo fahafatesana dia mino isika fa rehefa ho avy Jesosy anakoako eo ny betizaraina ny feony ny tompontsika manao hoe Elian andry amin'ny tantsoa mivoa dia hivoaka avy ao am-pasana Elian andry amin'ny tantsoa zay ny aminy izay fa resy lahatra faharoa amin'izao ny toejavatra rehetra asehon'Andriamanitra ny fiainantsika tsy ny ampitanondrika atsika satana ny mampitanondrika fa ny toejavatra rehetra avelan'Andriamanitra hiatra anadiovana antsika mba ho tahaka ny volamena madio tanteraka itsika rehefa ho avy tsy ho ela intsony izy inganie ny fahafatesany rahalahy Elian tsy ampitanondrika atsika fa raha mitanondrika lava isika faly ny fahavalo ary tsy izay no kendren'Andriamanitra ny hitrakatsika no kendren'Andriamanitra ary ny fahitana anareo rehetrarehetra tsy niteto Madagasikara ihany hatrany ivelany hitatsika tamin'ny fijoroana vavolombelona teo izany fahitana reny rehetrarehetra ireny manasitrana ny fo maratra no ny fisarahana tany ary mampitraka ny fianakaviana ny loza ny tanondrika ny alahelo arak'izao tontolo izao ny soratra masina miasa ho fahafatesana fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa ho fibebahana hitondra fiainana mandrakizay mba ho alahelo araka an'Andriamanitra daholo ane ny alahelo tsika androany hiasa ho fibebahana hitondra fiainana mandrakizay ho antsika ary ny alahelontsika ny rahalahy Elian ny tompony mahalala zay antony nanisy sorany azy fa isika nampianarina hoe misaora mandrakariva fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo dia hiteny amin'ny pray fanantenana rehetra hoe mafy ny manjo fa ndao hianatra hisaotra ao anatin'ny manjo misaotra Andriamanitra fa sitraka ao nanala ny aina izay nomenao azy ary sitraka ao mba andovana fiainana tahaka azy koa hivelona amin'ny finoana tahaka azy koa misaotra fa izay ny sitraponao manaiky isika na dia tsy eken'ny saina izany amin'ny salamy 5:3 azafady indiny 5 misy teny toy izao fa indray mpimasomonja ny fahatezerany fa mandritry ny andro iainana kosa ny fankasitraha ny fitomaniana dia mety aharitra mandritry ny alina fa ny maraina kosa dia misy fiompiana tomany isika nefa ndray alina ihany izany fa rehefa tonga ny maraina
hitsenantsika an' Jesosy isy fiobiana tsy ana mpiafarana intsony ho antsika mianakavy. Mahatsiaro eto ny teny nampitondraina ny Jaona amin'ny Apokalipsy 5:9 manao hoe ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra ary nasaina niala sasatra kely aloha ao anatin'izany rahalahy Elian. Nomena akanjo fotsy lava ny fahamarinan'i Kristy ary nasaina niala sasatra kely aloha. Mario tsara ilay teny hoe kely aloha, tsy lava be fa kely aloha. Dia hoy ny mpanao salamo hoe ny marina ho tsaroana mandrakizay. Izay ny tenin'ny Tompo ho an-drahalahy Elian hoe miala sasatra kely aloha. Izay nitendry avy amin'ny Nitsto ho an'i Elian andre amin'ny tantsoa. Fa ireo fanompona indrindra teny mamy teny soa tsy angina hanakoako ao an-doha mandra-piandry ianao hifo. Fa tsy hoela vetivety zasy ianao hiranira ny Mosesy ary koa ireo antema mifanesy amin'ny lokangany ny mpandresy. Amin'izay fotoana izay ankaravona kosindray isika rehetra hidera ilay ray tsy ho tapitra mandrakizay. Izay ny fanantenantsika. Fantatra reparay fanantenana rehetra fa samy tianao zava-dehibe ho an'ny fianakaviana ianareo. Efa betsaka ny vitanareo ka raha misy ny tsy afaka handevina eny Betizaraina isaorana ianareo satria efa be dehibe tokoa ny vitanareo. Ny mandeha tsy zoto, ny mijanona tsy laina. Fa raha tokosa ho an'izay mbola afaka dia raisina an-tanandroa izany fanohananareo hatramin'ny farany izany. Ringane ny fahafatesan'i Elian tsy janona ho fahatsiarovana fotsiny ihany, tsy janona alahelo fotsiny ihany, fa eritrereto hoe hamokatra Elian 100, hamokatra Elian 1000, hamokatra Elian ray tapitrisa. Vetivety dia ho tonga ny tompontsika. Raha mahavita tahaka ny vitan'ny Elian daholo isika mianakavy. Izay no hanafainganana azy. Ary eto ny ekipan'ny AWR Madagasikara araka ny teny nampitaina tamiko izay 5 mianadahy. Raha mbola omena anay ny sehatra dia vonona izay hanohy ny asa napetraky ny rahalahy Elian. Ary vonona izahay hitory ny filazantsara manerana izao tontolo izao hanafainganana ny sionana indray amin'ny rahalahy Elian tsy ho ela izay nalefan'Andriamanitra ny ala sasatra vetivety. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Fahasoavan'ny tompony hombantsika mandra-piavina eny amin'ny ranonlanitra. Amen.
Koritiana voalohany toko fadimy amby folo andimy fahavalo dimapolo Koritiana voalohany toko fadimy amby folo andimy fahavalo dimapolo manao hoe koa amin'izany rahalahy malalako miorena tsara aza miova ary mahifaby mandrakariva miasa ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsekory ny fikilezanareo aina ao amin'ny tompo mandra-piona raha sanatria tsy tafahoana tsony ety ambony tany dia any amin'ny ranomasina fitaratra ny fotoanantsika.
mandasa antsika rehetra mba hiaraka hitsangana isika hivavaka sy andray ny tsodrano avy amin'ilay andriamantsika. Jehovah Andriamanitra rainay, tsara indrindra sy be fitiavana ny an-danitro. Ianao lay Andriamanitra nandresy ny fahafatesana ary niseho tamin'ny alalany teninao sy ny hira fiderana ary ny vavaka taminay ianao androany raha nivory teto amin'ity toerana ity zay tamin'ny alalany fampitenenanao ireo mpanomponao. Nitondra ny teny fankaherezana ary nandray izany zay. Nandray izany reto ankohonana, ny fianakaviana ary ny mpiray fanantenana rehetra ary ny mpiaramonina. Makasitraka indritra tompo malalo noho ny amin'izany teny feny fanantenana izany. Ianao anie ampitoetra izany ho mafiorina ao ampon'ny tsirairay avy, ao ampon'ny vady amanjanany zay nilaozany. Ny fahabangana rehetra ateraka izao fisarahana izao, na ao atokantrano, na eo amin'ny lafin'ny asa ny fitoriana ny filazantsara, eo amin'ny lafin'ny fiainam-piangonana, ianao anie ameno ny banga rehetra. Ary ankehitriny zay, raha hiala eto amin'ity efitrano zay nampaherezina ao anay ity, nandraisanay izany teny fanantenana izany, dia maniry ny mbola hiarahanao aminay amin'ny hoavinay rehetra. Tsy androany ihany Jesosy eo, fa mandra-piavy n'ilay fotoana be voninahitra, meteza hitahy ny fianakaviana rehetra ianao, meteza hitahy ny ankohonana ihany koa. Koa ankehitriny dia tianay mba ho tanterahanao aminay ny tsodrano zay hotondroninao tamin'ny fiangonana fa izay, ary hotononao ihany koa ankehitriny manao hoe hitahy atsika rehetra ne Jehovah ka hiaro atsika. Ampamirapiratra ny hitavany amintsika mandrakariva ne izy ka hamindra fo amintsika. Anandratra ny tavany amintsika ny lay Andriamantsika ary anome atsika ny fiadanana. Koa mandehana amin'ny fiadanana eo ambanin'ny fahasoavan'ilay tompontsika, mandra-piavy ny tsy ho ela intsony eny amin'ny raha olo-lanitra. Amen. Saorantsika lehibe Andriamanitra noho izay fotoana ny rahantsika teto izay a, mino isika fa ho tafapakany amponiny tsirairay avy ny afatra rehetra izay nomena ary mba hitondra fiononana tanteraka ho an'ny fianakaviana ampahery antsika rehetra. Hiala eto amin'ity toerana ity isika, Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana. Noho ny amaroantsika dia rehefa nijery ny fianakaviana mifampiresaka teo dia hoe satria andray tanana antsika rehetra ireo. Fa zao ho anareo rehetra fianakaviana nijoro teto ireny a, dia mamela ianareo a, hisolo tenanareo a ny vady amanjana Kelian hijoro ankehitriny dia hitodika any amintsika ho mariky ny fifandraisan-tanana sy ny fiombonam-po amin'izy ireo. Manasa anareo mianakavy kely a hijoro a dia hitodika any amin'ny rehetra anofanofantanana antsika izy ireo rehefa avy eo a, izay ofahofantanana izay ho mariky ny fifandraisan-tanana fandraisan-tanana eny am-baravarana. Ary izay ofahofantanana izay dia izao, raha ho avy tsy ela ny tompo a dia fanofahofantanana eny amin'ny raha landritsika rehetra. Andao ifanofahofantanana amin'izy ireo ary isika ho mariky izany a rehetrarehetra izany a, dia samy ho tahian'Andriamanitra isika. Afaka mipetraka ianareo a, tahaka izao izany ny endrika fivoahana eto amin'ny toerana, andeha ireo mpitondra voninkazo hitsangana avy hatrany izy ireo raha azo atao.
tsangana avy hatrany izay mitondra voninkazo a ny diakona kosa efa makantoerany avy misy varavarana anankitelo ivoahantsika dia ireo diakona ireo no andamina izay fivoahantsika zay telo ny varavarana fivoahana afaka misokatra ve ilay varavarana zafady dia atao amin'ny varavarana akavanana ato zany no ivoaka na avy ato amin'ny akavia izy avato dia efa tonga dia afaka makany ny voninkazo no mivoaka aloha fa tsy ny olona akoatra ny voninkazo tompoko azafady andeha ho arahantsika ilay fandaminana dia rehefa lasa reto voninkazo reto a dia alamin'ny diakona ery zany a nareo any mivoaka any daholy a dia ny ato a mivoaka ato a dia ny ato a mivoaka ato mandeha ary zao ny voninkazo arahiny nareo mianakavy a fianakaviana akaiky eto a dia torak'izay hatrany hatrany ny aty aloha amin'izay zany no mandeha aloha araka ny fandaminana ataon'ny diakona atao amin'ny akavanana ato ngamba misy diakona mandamina zafady